Fanimeravantsika rehetrarehetra amin'izao andro asabotsy somary mangatsiaka, somary avorana, somary ndonga ilazana azy hoe toy ny karazan'andro mahatonga ny tena ho nostalzika, manembonembona, ka raha ohatra tsy mafimafy fo, tsy mafy saina, indrindra fa mipetra-drery ka mihaino an'le karazana hira nalefako teo iny, dia matetika latran-dranomaso ary izay le hoe Madagasikara araky ny lazaiko foana hoe mipotratrika aloha anatrehany voninahitrytsika menakavy avy miarabantsika rehetra, tonga tsy miaraba olona manotezitra. Le Madagasikara ohatrany hoe tsy hoe ohatrany fa tiana mahaory izy io, tiana mahaory, zany hoe tena tiana izy kanefa koa mahaory, tsara sy matsiro loatra io Madagasikara tsika io. Marina fa betsaka ny tsy mety, betsaka ny ary ny tena lozana izy zao tsara le Madagasikara fa isika zanany ihany no manimba azy. Ameko anankiray tsika tena zavatra ngeda be hoe tsika malagasy zao de tena hoe tsika ihany manimba an'le zao satria zao itsika vahoaka malagasy zao tsy mahay mitaiza mihitsy ny mpanao politika atsika. Ny mpanao politika atsika koa tsy mahay mitondra atsika. Tsy vao androany zany za tena mahita zany hoe filoham-pirenena anankiroa zany ny tena hitako hoe victime an'io zavatra io. Telo, efatra. Ny voalohany ny colonel Ratsimandrava, iny moa zany de navadika hoe vonoina izy satria Baomanga, fa raha ny tena marina tsy izay le izy fa nisy generaly tsy nataky an'le izy satria nisy ny fifanarahana tany ambadika tany, de rehefa nandany colonel hoe non, tsy mifanaraka anao tam'izany de rehefa romotra ridiny tifiriny, zay ny zava-mitranga. Ny président Ratsiraka, professeur Albert Zafy, ery Rajaonarimampianina. Za tsy miteny hoe re olona reo olona tena hoe zato isan-jato madio tsy miteny hoe zato isan-jato na roanjato isan-jato madio, samby manana ny clémany reo ary adinitsika malagasy hoe ny filoham-pirenena zany raha ohatra misy vai petsana kely eo amin'ny androny, de ohatrany hoe lasa vai problema national. Zany hoe ninona zany zavatra kely tsy mety amina filoham-pirenena de lasa ohatrany hoe ngeda be foana. Anky sahirana le filoham-pirenena tonga hatramin'ny hoe fanafenana cléma mihitsy ohatra hoe misy filoham-pirenena zao dia tonga de niova mihitsy ny fitondran-tenany, tonga izy de tsy nisotro divay intsony, najany ny fifohana sigara, fa sady tsy mety amin'ny fahasalamany raha teo ny filoham-pirenena Ratsiraka zany.
Ny professeur Albert Zafy, anisan'ny olona tia divay, dia lasa ray vera na roa vera, sisy eo am-pinanakanina. Zany hoe masika zany le vahoaka malagasy amin'ny mpitondra azy. Etsikilany nefany le mpitondra koa, ny tena marina dia zao, matahotra ny vahoaka malagasy. Tena matahotra reo mpitondra ny teneniko reo, ankoatran'ny raha tsy mandava rery, no tsy niresaka ka hoe fantatro. Fa izy telo miralahy reo, Ratsiraka Didier, professeur Albert Zafy, ery Rajonary Mampianina, dia fantako fa tena matahotra vahoaka. Tena matahotra amin'ny malagasy. Ary io fatahorana io lasa mandeha any amin'ny fantatry ny mpanohatra dia ararotany dala, dia miezaka ilay mpitondra migate, manao tsofanao, lasa takany hoe état providentiel ho an'le vahoaka malagasy, dia lasa zatra assister le malagasy. Ka raha ohatry mizara aminy, mazarazara, mahatoratoraka, dia hidifiny ary elany lavitra, ary roratsy amin'ny tongo favalo mihitsy. Raha vao masikasika kely amin'io, amin'ny fandehan-draharaha, amin'ny fomba fitantanana ny firenena. Io zany le olana mipetraka. Ary ny tendany masika hoe tena filoham-pirenena. Io samy manana ny heviny ao anatiny ao, ary ireto miteny zany, reto le vahoaka miteny, takany hoe izy mihitsy no filoham-pirenena. Ary ndao ngamba ny atao an'itony hoe le mpanao sikotra, sary sikotra, samy manana an'le définition daholo sy le sikotra ataony hoe ohatran'izao ny filoham-pirenena tokony tena izy. Io zany tsisy hoe rafitra ray itovizana na fihetsika ray itovizana. Fa ny sasany zao dia ozy fotsiny izy hoe, ohatra ny sasany zao, ny rangaha tsy raha inay na tsy maninina raha rehefa mahatsiaro anay vahoaka dia efa oka zay, dia efa mety aminay. Ondray no miteny hoe zay rangaha tsy mila manam-pahaizana zany fa rehefa ohatran'izao dia zao ondray no miteny hoe zay rangaha tena mitady filoham-pirenena manam-pahaizana endry sady tia anay a. Be dia be zany le définition mametraka ao anatin'le exigence. Indrindrindrindra moa fa tonga ny réseaux sociaux, ny Facebook, dia samy mametraka ny exigence-ny io. Ohatran'le manao baolina ny club M, dia malagasy 5 tapitrisa entraîneur daholo rehefa vita amin'ny baolina. Rehefa mba mandresy moa le ekipa zany, le club M, dia ohatra mandresy an'i Egypte, ka vazaha ny entraîneur dia tena mahay ny entraîneur, afa ihany ny vazaha. Tsy mba hitantsika zany hoe Tso zany mitondra ny ekipa ny BFV demi-finale tamin'ny championnat d'Afrique, ary savolaina ny Algérienne avy naresy atsika. Dia koa zany anankiray, tsy haintsika miapresie ny zavatra tsara eo am-pelantanantsika. Eo antsika amin'izao fotoan'izao, eo amin'izay kion-dalana zay. Nisy fotoana tena nyteny ho zao hoe tena nomen'Andriamanitra filoham-pirenena endry
sy maitsika. Farafaratsy ny roma taona. Mba azonareo an-tsaina aveo aran-janona taty andafy zany Ratsiraka Didier zany na ny gradiny de ny retraity sy ny fitsaboana tokony ho azony amin'ny miaramila marin amin'ny corps marine frantsay anazy azonareo eritreretina aveo fiadanan'le olona sy ny taranana. Fa amiko ty tena ihany Ratsiraka tamin'izany andro miteny an'izany aho. Ty tena ihany Andriamatoa Didier Ratsiraka satria ny sakrifeny niaraka tamin'ny taony zany ny tokony hoe izy rery ny nody tany Madagasikara tena zany da ty andafy ny vady aman-dranany. Fa nitiny ho tia tanindrazana taka azy ary andova azy. Azonareo eritreretina ho iaho hoe professeur cardiologue chirurgien anisan'ny nalaza tamin'izany ny professeur Albert Zafy. Ary na vazara de lasa saina hoe ody ve anao, ary inao ve zao confort be anao zao, ary inao ve zao fiadanana be anao zao. Ody ihany nasesiko professeur Albert Zafy. Narino ny confort, narino ny vola be, narino ny retraite. De hoy aho mantsetsika menakava. Tena mbala zao hoe tena hoe inona ny tena hoe tena tsy zakatsika tao anatin'ny zavatra nataony professeur Albert Zafy sy Ratsiraka Didier. Satria tamin'izany andro zany da tadidiko na ny lahatra ary ny vary de tao mora. Na ny laharana ary ny menaka tsy dinisy fa ny fiarana tao mora. Ohatrany tao mahita mondial foana ny gasy isaky ny misy baolina sy ny coupe d'Europe. Ny siramamy ohatrany tao mora. Ny lasantsy ohatrany tao mora. Ny fitsaboana mbola nandeha amin'ny Zelone ny teny amin'ny Zirara sy ny Asira sy ny Befelantanana ary tany amin'ny faritra. Mbola nisy ny volina sociaux teo amin'ny Armady. Teo le mandeha makany Manakara Mananjary, Tsirony Mandidy, Marontsetra, Antala. Katra mbola nisy zany mora. Zao netin'le hoe gâté de fasikana de tsisy ny saina koa fa iny fa nidina an-dalambe daholo de nanalany tsara. Mbola meniny tsaratsara ihany koa Marc Ravalomanana zay tena hoe tonga de niezaka ny ampandrosan'le Madagasikara. Fa rehefa lasa tery aloha tery izy ohatra ny hitany hoe tena very singileta fa tsy maintsy mitsinjo no avy ny vady aman-janako. Za koa satria no ohatra ny Ratsiraka sy Zafy de nanomboka teo zao fangaro koa ny kôty. Satria tsy maintsy misy influence foana miverina any amin'le mpitondra. Mahita ny ndraiky vahoaka masika be. Ho faty singleto de zay le fitsonjovana no avy. Mitsinjono avy. Manomboka mitsinjono avy ny le mpitondra. Farany tonga de meniny tondrona be. Ary io le sazy io. Io le sazy miantsa. Io arameko ny dondrana nareo farak'izay dondrana indrindra. Anefa io dictateur.
mena ny Andry Rajoelina. CPE raha tsy anana aloha izy nompi-tenena. Fa ity dia filoham-pirenena ity. Izay miteny rehetra tonga dia gagazo. Tamin'ny Andry Rajoelina mivahany terme hoe gagazo. Tonga dia gagazo. Sarotra. Nanomboka 7 marina fa nisy an'ilay rajonary mampiana teo ananana teo fa mbola nisy nialoko ingia Andry Rajoelina na izany tsy izany. 7 nandra-patonga 5 zany hoe 9 taona maninitra zany. Nampitondrany Andry Rajoelina, nataony Andry Rajoelina nahitany Jakoba. Isika menakavy. Tavala i Andry Rajoelina. Ozy Andriamanitra hoe ampy izay. Tamin'io raha tsy nampozina arina i Andry Rajoelina raha tsy nahalala hoe vita ny zany. Ny zavatra rehetra navoan'ireo teo aloha sy ny zavatra nataony Andry Rajoelina. Noezahana diovina, noezahana ahitsy amin'izao fotoana izao. Tena mahita milaza miara mahita ozy izy Andriamatora Ratsiraka DJ zay. Za tena milaza miara mahita fa sahirana ny filoham-pirenena. Andriamatora Mikael Randrenindrina, sahirana izy. Ahoana raha miteny hitondrako an'ity. Zay no mahatonga an'izy hoe aiza le tena orientation. Fantatra ary tena, j'en suis convaincu. Fa il met le focus sur le développement économique, stratégique et régionaux. Zany ny région rehetrarehetra zany. Raha misy potentiel na développement, dia Mikael le président. Et il va le faire. Ary misy vitany. Ary manentsika izy. Ary tena miasa le bandy. Mipetraka foana le hoe tena le toe-tsaina rangaty tena tsy manahirana, makarary fozy izy. Zay le fiteniny azy. Makarary fo. Mba azonareo an-tsaina hoe zany hoe mieritsereta ihany tsika. Hoe 9 taona tena hoe tena tsy nahita masoandro. Na iha rajonary mampianina zany na tonga tao anatin'ny 5 taona. Fa lazaiko anareo fa sahirana. Sabotage à gauche, sabotage à droite. Rehefa hitan'ny vahoaka malagasy zany fa azo atao tsara ary vitany manonga-panjakana, rehefa hitan'ny mpanao politika fa azo atao tsara ny manonga-panjakana ary vita amin'ny manonga-panjakana, dia lasa sport national io. Zay le zavatra mitranga. Ka io tsisy atadamo io hoe le malagasy anefa tsy mila an'izany Andry Rajoelina zany. Afaka mijoro vavolombelona an'izany. Maromaro zay ny tanora teo amin'ny 5 teo angambany. Fa anankiray ihany no azoko tononona. Fa ny sasany mbola velona dia manahirana
Andriamato maître Coutradilfe. Non antsoiny, za moa zany efa tao, fa ny fianakaviana Radilfe dia tena akaiky ny fony Ratsiraka Didier. Dia Ikoto no finidiny tamin'izany. Ny sasany, izay tsy tonoko ny anarano, dia efa nandeha fanazavana ny resaka tsy ny fampidiniana, dia ny sasany safidy hoe eny raha fa andray anjara zay ao anaty gouvernement, andray anjara zay ao anatin'ny fitondrana. Izay Ikoto Radilfe dia ny safidy hoe allo zay amizao sady au cabinet, tsy manana titre, fa rehefa menao mission, raha tianao, dia manao zay bénévolement. Satria anao rehefa anatina sady au cabinet zany tsisy budget zany eo amin'ny firenena, dia anao daholo miantoka amin'ny zay mety ho frais na dépensenao any ampandehananao any, dia amin'ny fitenenana hoe démerde ao na ny hôtel sy ny karazany, anjaranao no miantoka an'izany. Zany hoe tena miservir anao zany fa tsy miseservir. Dia ny safidy zay hoe bon alors zay sady au cabinet sy ny karazany. Namanay sasany, zay indépendant koa amin'ny asa, libéral koa amin'ny asa. Ny safidy niditra tao anaty gouvernement. Dia nanoratra la dia nireusira tsara sy ny karazany sy ny karazany. Nisy anankiray koa fa maty koa izy Maminiaina Rasondraibe, taty amin'ny 96 zany. Maminiaina koa ny safidy tsy nanao. Anakenina zany zay. Dia zao, ty ny zavatra lazaiko anareo ary fampizarako aminareo tanora miezaka loatra sy miazakazaka ho ministra na ho premier ministre ireo. Raha tamin'ny andronay ny ministra zany mety maharitra herintaona sy tapany 2 taona, ary raha tena atokisa amin'le patron ianao zany hoe le président, dia maharitra mandaray. Fa herintaona na enim-bolana rabe indrindra. Ny zavatra tena voaremariko dia zao, raha olona avy aty amin'ny privé no miditra ao anatin'ny sehatra politika, dia tena sahirana miverina any amin'ny privé rehefa avy eo, raha ohatra le olona tsy tena manana ny maha-izy azy loatra. Le tsy tena manana maha-izy azy zany le hoe fa tena olona miaina ao anatin'ny confort ary tsy midépendre amin'iza na amin'iza. Reny zany raha miditra anaty gouvernement, raha miverina amin'ny fiainana izy rehefa avy eo, andavanandro tsy olana aminy. Fa le olona mitady ny tena marina ne ary tsy afeniny zany ny olona miazakazaka andeha ho ministra ne, ny olona miazakazaka andeha ho premier ministre ne, dia matetika andeha hitady arena azo mora foana ary fetsety. Averiko, matetika dia mitady arena mora azo ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy. Afaka milaza anarana maromaro tsika amin'izany. Lalatiana Rakotondrazafy, Rasoa Marimaka,
Dinandremaoly, Mamy Ravatomanga, Andry Rajoelina, maromaro e. Raoul Dinina, Pierre Olidera. Raha ny match valo io zany defa zay kotiny any kotiny. Fa rehefa verina any amin'ny vie privée, vie professionnelle, normale, sans être haut fonctionnaire. Matetika ny mpanao politika malagasy ohatran'ireny tsy de manana fotom-pivelomana hoe mitombona na hoe azo jerena hoe ahoana, fa raha vao tsisy pouvoir izy ireny de potika.